Pandresaka amin'izay sehatra ny fahasalamana izay isika dia ho fanampina ireo fikambanana mpanao asa soa miandraikitra ny fanamboarana sy ny fanavaozana ny pavillon 4 eny amin'ny hôpitalin'ny Renitry ny Zaza eny Tsaralalàna eny dia nanokana vola 10 ariary isaky ny litatra lafo amin'ny solika ny orinasa Galana entina hanatanterahana izany asa sosialy izany. Ankizy 10 amin'ireo tonga isan'andro amin'ny hôpitalin'ny ankizy sy ny Reny Tsaralalàna no voatery averina mody noho ny tsy fahampiany fototra fitrasandraisana azy ireo. Izany indrindra no anisan'ny idiran'ny orinasa mpanjaka solika Galana distribution an-tsehatra amin'ny fanatsarana ity toeram-pitsaboana ity. Manomboka androany araka hatramin'ny 20 desambra ho avy izao dia anokana 10 ariary isaky ny litatra lafo ny orinasa mba hanamboarana ny pavillon faha-efatra izay mila fanavaozana. Io maraina io no natao sinita etsy amin'ny Bisakondrano ny fanaovan'ny ny fiara-miasa amin'ny miaraka amin'ny fikambanana roa mpanao asa soa dia ny Akamas ny Rotary Club Aingy izay samy eo ambany fehin'ny ministeran'ny fahasalamana avokoa. Raha mahalala moa fa ny tsy ampy mihitsy ny fotodrafitrasa izay andraisana ny ankizy marary eto amintsika. Izany na tapa-kevitra ny orinasa Galana amerina indray ny hetsika 10 ariary isaky ny litatra izay efa nataonay tamin'ny 2010 ka ny 10 ariary isaky ny litatra izay vidiana eny amin'ny station dia ho arotsaka anamboarana ny pavillon numéro 4 ny hôpital des enfants Tsaralalàna. Mandray anjara amin'ity hetsika ety avokoa ireo tombon-dasantsy Galana misy 520 manerana ny nosy. Raha ny vinavinan'ny fikambanana Akamakosa dia manodidina 3 miliara ariary no vola ilaina amin'ny fanatotosana ny asa fanavaozana tanteraka ity pavillon faha-efatra eo anivon'ny hôpitalin'ny Zaza sy ny ankizy eto Tsaralalàna ity.